Takalinena efatra nisy namono no hita faty tao Ambalabe Asina distrikina Anjozorobe malalaka misy 20 Aogositra raha ny vaovao azo teo anivon'ny Zandarmaria Pirenena. Anisan'ireo olona 10 nisy nakankeriny ny 4 Aogositra lasa teo tany Anjavidimainty commune Ambanivohitra Andranomisy distrikina Anjozorobe izy ireo. Raha ny vaovao farany dia efa hita ny vata mangatsiaka n'ity takalinena fahadimy ity. Mitohy hatrany kosa ny Azalambo ireo pakakeriny sady manamafy ny fandriam-pahalemana ao Marspoy amin'izao fotoana izao ny Zandarmaria. Niantso ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny folo Alinday androany ny filoha Andrajoelina mba hidina eny fotony hamongotra ny fakanakeriny ireo teratany malagasy tamin'ny lahateny nandritra ny lanonana famoahana ireo manaboninahitra tao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe androany. Nambarany tamin'izany famorongatra ny fakanakeriny eo amin'ny samy malagasy ka tsy maintsy atao ny famongorana izany. Mahatoky ny folo Alinday ny tenany araka ny nambarany amin'ny fidinana eny fotony iady amin'ny fakanakeriny ary indrindra anana fitondratena mendrika sy ho modely izy ireo. Tokatrano miisa 775 eto Antananarivo no nisitraka ny fiahina ara-tsosialy tsimbina ho malalaka misy ny ponina tao amin'ny fokotany Antomadinika 3G Hangar, Antomadinika Famille, Antomadinika Atsimo, Akazomanga Atsimo, Ankorondrano Andrefana ary 67 hectares avaratra Tsinanana no nahazo izany. Nanambarany ministry ny ponina sy ny firaisankina Aurélie Razafinjato fa isy ny fanaraha-maso raha toa tena mampiditra zanaka hianatra tokoa ireo ray aman-dreny nisitraka ity toana arabola ity aorian'izay vao hiditra amin'ny fizarana faharoa ny fitondram-panjakana. Nomariany fa elanelanina 10 andro eo ny andiany faharoa amin'ity hetsika tsimbina ity. Namoy olomanga ny zavakanto malagasy nody mandro maly alakamisy maraina Tsitsisotry Iranay Varson Félix Pikabary mpandihy sady mpamorikira ny tarika mpanao hira gasy Ramilson Besigara zanany. Araka ny vaovao nampitain'ny fikambanana mpiangaly hira gasy eto Madagasikara ny Fimpip Mamad zana Ramilson Besigara Iranay Varson Félix ary izy no anisany angadina nanana sy vinahitana ny fanovana ny anaran'ny tarika Ramilson Fenoarivo o Ramilson Besigara zanany taoriana nafatesandra Ramilson Besigara. Anisany hira nahafantarana azy tao amin'ny tarika ny hoe fonctionnaire sy chauffeur sy ny hoe Radona sy Marie. Ny gadona omaly tany Tunisia ireo mpilalao ny Baria izay niala teto Madagasikara ny Alarbi raha nitatitra nataony Romuald Roro Rakotondrabe Panazaj ndeha hitendry Randriana Arjon Andi Rakotondrajo sy Ibrahim Amada. Omaly ihany koa no nanainga hiazo ny ekipa pirenena Izaka Nirina Rakoto Asimbola Radorabe Manantso ary Tony Randriamanampiso. Ny alatsinainy moa no hanomboka ny fampifondronana ka andrasana ny fahatongavan'ireo mpilalao mpilaravinahitra. Ny 5 Septambra izao no ifandona amin'ny Tunisia i Madagasikara ary ny 7 Septambra kosa no ifanandrina amin'ny Comore. Lalao izay tafiditra amin'ny andro roa voalohany amin'ny fifanitsanana ny amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 10 Amby 24